Mamerina ny araba-trano amintsika ry rahalasina vavy malala isany amin'ity andro faharoa amin'izay fotoana ifampaherezantsika eto ary isaoran'Andriamanitra satria mbola afaka miaino sy mijery izao fandaharana izao isika. Amin'ity andro faharoa ity dia hijery lohateny manoka isika manao hoe ny tanan'i Jesosy dia tanam-pitahiana. Omaly isika moa dia nijery ny hoe ny tanan'i Jesosy dia tanana mamela heloka ary mino ako fa efa samy nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra isika sy tamin'ny olona rehetra. Fandroany kosa dia hijerisika hoe ny tanan'i Jesosy dia mitondra fitahiana ho aso ho anao amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny andiniantsika izany indray andeha hanondrika lohantsika hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, atao fitsapanay fa miaraka aminay hatrany ianao ary atao fitsapanay Tompo fa ny fananao masina dia eto mandrakarivo. Mamela amin'ny fahotanay mamindrafo aminay ary raha anokatra ny teninao izay dia mba hampahiry, hampitraka amin'ny fanantenana mandrakarivo any ny teninao. Aminaran'i Kristy. Amen. Ny tanan'i Jesosy. Tanan'i Jesosy dia tanam-pitahiana. Tanan'i Jesosy dia tanana mamela heloka. Omaly zay no hitantsika. Androany indray dia ho hitantsika fa ny tanan'i Jesosy dia mitondra fitahiana ho an'ny sambatan'olona, mitondra fitahiana ho an'ny tokantrano, mitondra fitahiana ho an'ireo izay mitoky aminy. Fanontaniana lehibe mipetraka dia izao: inona no antony anarahanao an' Jesosy? Inona no antony hivavahanao? Inona no antony ankanesantsika any am-piangonana isaky ny larobia, isaky ny zoma, isaky ny sabata? Moa ve fanantenan-javatra fotsiny ihany izany? Ary moa ve fanantenana fitahiana fotsiny ihany izany? Fa ho hitantsika androany ry havako malaisany fa izao: rehefa Jesosy no alehantsika any am-piangonana, rehefa Jesosy no antenaitsika, dia izao azo antoka fa isy fitahiana ny fiainantsika. Ny toko sy andininy hojerentsika dia ao amin'ny Jaona toko fahaenina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 Jaona toko fahaenina manomboka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 sy ny faha 13 no hodiniantsika amin'ity anio ity. Jaona toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1. Vakentsika aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nitany ranomasin'i Galilea, dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Hitantsika fa niainga teo amin'ny toerana anankiray Jesosy, hiampita ho any amin'ny toerana anankiray. Mampiseho izany fa tahaka izany koa ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, miainga eto amin'ity tany ity zao isika ho any amin'ilay Jerosalema vaovao, hoe ny ampita zany ny atao hoe Jerosalema vaovao, raha raisina sary anohatra kely izany dia hotoizantsika ny tantara. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Hitantsika fa nitombo hatrany ny fanarahan'ireto vahoaka reto an' Jesosy. Nitombo, niely ny lazan'i Jesosy dia nanaraka ireto vahoaka ireto. Kanefa dia hitantsika eo amin'ny andininy faharoa fa noho n'ilay famantarana fotsiny ihany no nanarahany an' Jesosy. Zay no natonga nametraka fanontaniana teny amin'ny voalohany manao hoe: inona ny antony anarahanao an' Jesosy anie? Inona ny antony ivavahanao? Fa eto amin'ny andininy faharoa dia ireto vahoaka reto dia nametraka fa izao manaraka an' Jesosy izy satria naneho famantarana Jesosy. Andininy fahatelo. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianany. Fa efa akaiky ny Paska ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Andininy fahadimy. Ary Jesosy nanompo masina ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy dia hoy izy tamin'i Filipo: aiza no hividianantsika mofo ho an'ireo? Raha lasina abavy malala isany.
alay fisaratsena hoe indre ny vahoaka be deaibe ary niakatra tao amin'ny tendrombohatra Jesosy teo ny mpianatra sahiratsaina hoe ahoany reto vahoaka be deaibe manaraka ireto, ahoany reto vahoaka eto arinatsika ireto zay manaraka atsika, aiza no ahita mofo hoan'ny reto olona ireto, raha tsorina zany de hoe inona ny sakafo omena ny reto vahoaka ireto, move mahita sakafo aty any tendrombohatra isika. Sahiratsaina ny mpianatra, any manahiratsaina ny mpianatra. Ary eto ry avako milala isany eo amin'ny 9 dia izao nisy ataotsika hoe fizahan-toetra nalefany Jesosy eto manao hoe izany nataony mba hizahan-toetra azy fa izy nahalala ihany izay efa ho ataony. Aiza ny efa fantatry Jesosy ny zavatra ho ataony amin'reto vahoaka ireto fa dia nametraka fantany izy manao hoe aiza tsika no hita sakafo e, ary ahoana no amikisa atsika reto olona marobe ireto. Ao amin'ny 7 dia hoy Filipo namaly azy hoe na dia mofo fidina denari 200 aza tsy ampy azy rehetra hananankely avy. Tsy afaka ny ahita mihitsy hoe aiza ny ahita sakafo, ary raha misy vola ara ny ataotsika hoe mahampy le mofo fidina mihitsy ny tsisy. Sahiratsaina ny mpianatra, sahiratsaina ny mpianatra izay nanaradean'i Jesosy, kanefa Jesosy dia efa manana planina hamahanany olana. Amin'ny fotoana mety manahira-tsaina anao dia taddio fa efa manana planina Andriamanitra hamahanany olana izay misy io, fa manana drafitra izy ahafahanao mivoaka ao anatin'izany olana izany. Andininy 9 ny mpianany anankiray dia Andrea rahalahy Simona Petera nilaza taminy hoe misy zazalahy ty manana mofo varory dia 5 sy hazan-drano madinika 2, fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao. Nyresahan'ny Petera izany fa izao tao anatin'ireo olona be deaibe ireo dia nisy tovolahy anankiray niomana ny amin'ny sakafo atoandro angambany mofo 5 hazan-drano 2 ihany no nananany. Ao anatin'ny olona marika izany dia zao mbola misy olona ihany azo heverina hoe niomana, fa ny akamaroan'ireto olona ireto aloha dia zao manao hoe anaraka an' Jesosy izay na iny kidona na iny kiatra, dia zao misy ny tsy niomana fa mba manaraka, tia hita amin'ny fahagagana, tia hita amin'ny fanasitranana, tia hita indreo hoe inona indray nataon'i Jesosy, ary misy indray nanaraka an' Jesosy noho ny filan-javatra fotsiny ihany, misy ny anaraka an' Jesosy mba te hitsapatsapa an' Jesosy hoe inona indray no ataony. Fa ity tovolahy kely ity nanaraka an' Jesosy ary efa niomana hatry ela izy, nisy mofo 5 tany aminy ary nisy hazan-drano anankiroa tany aminy. Kanefa na dia teo ary izany mofo 5 sy hazan-drano 2 zany dia hoy izy Petera manao hoe moa ho ampy inona moa izany ry avako milala isany. Raha natao ny kajikajy tamin'ny olona nanaraka an' Jesosy teo tamin'ity fotoana ity dia zao ndresahany tenin'Andriamanitra antsika eo ambany eo fa manao hoe ny lehilahy fotsiny nanaraka tamin'ny fotoana io dia 5,000. Lehilahy zay mantsy nydresahan'ny baiboly hoe lehilahy no isaina tamin'izany fotoana izany dia 5,000. Ka raha nanambady rairay avy reto lehilahy izay nanaraka teo reto dia hitantsika izany fa nisy olona 2,000 isa nanaraka an' Jesosy teo. Ary atao hoe niteraka rairay avy fotsiny ireo olona ireo manodididina teo amin'ny olona 5,000 sy 1,000 teo zany ny olona nanaraka an' Jesosy. Ary fanontaniana lehibe mipetraka dia manao hoe aiza no ahitana sakafo ho an'olona 5,000 sy 1,000. Move mety hisy vahaolana ny amin'ireto olona ireto, ary zay nahakivy ny mpianatra, zay nahazendana ny mpianatra manao hoe raha vao ny olona fa tsy hisy sakafo ho ampy amin'izany. Alay fisaratsina hoe manasa olona ianao manao mariazy dia olona 5,000 sy 1,000 no asainao, aiza misy espasy atonina an'izany, aiza misy toerana ahafahana ampidirana izany olona izany, ary moa ve manana firy tapitrisana firy million isika ahafahantsika mamoky olona 5,000 sy 1,000. Impossible hoy izy le fiteny zay manao hoe tsy tafavoaka zany e. Kanefa amin'ny fotoana zay hitinanao mihitsy hoe tsy tafavoaka izany, no indro fa mijoro Jesosy, no indro fa mitsangana Jesosy,
andeha hojerentsika ny toyan'ny tantara ao amin'ny andininy faraky amby folo. Ao amin'ny andininy faraky amby folo. Dia nandray ny mofo Jesosy, le mofo 5 zany io, sy le hazan-drano. Ary rehefa nisaotra izy, dia nizara izany tamin'izay nipetraka inana izy, ary ny hazan-drano koa arak'izay nilainy. Noraisiny Jesosy le mofo 10 sy hazan-drano roa, noraisiny tamin'ny tanany. Eritrereto hoe mofo 5 sy hazan-drano roa natokana ho an'olona anankiray zany ry havako. Kanefa rehefa noraisiny Jesosy izany, dia nasandritra ambony ny tanany, dia nitsofony rano, ary naampy ho an'olona mahery ny 5,000 nitondra fitahiana ho an'ireto vahoaka ireto Jesosy. Nitondra fahasoavana ho an'ireto vahoaka reto Jesosy. Ary nahavoky an'ireto olona ireto. Tsy vitany hoe voky fotsiny ihany ireto olona ireto, fa ao amin'ny andininy 12 dia hoy izy manao hoe, ary rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Hay zany nanana ambony indray ry havako. Itya mofo 5 sy hazan-drano roa. Asa mba kajo manahoana zany an Jesosy zany? Fa mofo 5 ampiana hazan-drano roa na ampy ho an'olona 5,000. Amty anio itera lasa bavy malala izany. Dia mety efa verevitra tahaka an'ireto mpianatra reto ianao. Aiza nahita sakafo ho an'ny ankohonana ao an-trano? Ny pepiaina zao miakatra. Ny vary eny an-trena zao efa lafo ny kapoaka amin'ny vary. Noho ny adiny Ukraine sy ny any Russie dia zao hiakatra ny vidin'ny essence. Mety ho sahiratsena manao hoe aiza ny ahita hoaniny. Kanefa androany dia mazava ny ten'Andriamanitra, ny tanan'i Jesosy, tanam-pitahiana. Aza miala amin'ny Jesosy ry havako. Aoka ho fikirinao ny tanan'i Jesosy ka hiteny manao hoe Jesosy tsy avelako ianao raha tsy mitaha. Tahaka ny Jakoba rehefa tany amin'ny toerana anankiray izay tsisy antenana intsony izy dia hoy izy manao hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao ao Jesosy. Ary amin'ny tean'io ity koa dia tiako ianao hiteny manao hoe Jesosy, ny tananao dia tanam-pamelan-keloka, ny tananao dia tanam-pitahiana. Tsy avelako ianao Jesosy raha tsy tahinao ao androany. Inona mbanga? Inona ny olana? Ny impossible dia ho tonga ho possible rehefa Jesosy no miaraka aminao. Rehefa Jesosy no itokinao. Ka androany ary dia izao, miantso anao indray ny tompo. Misy vevonina androany manao hoe Jesosy ity olana ity efa ela be izy ity no nilako vahaolana, nijerevako vahaolana fa tsy nety mivaha mihitsiny. Fa nareny teninao Andriamanitra, nareny teninao Jesosy, mino fahivay izany olana izany. I Jesosy efa tena ela mihitsiny ane no nitadiavako asy fa tsy nahita. Fa androany Jesosy noho ny teninao dia izao, hifikitra amin'ny tanam-pitiavanao aho, tanam-pitahiana. Noho ny teninao Jesosy eo dia izao ho raisiko ny tananao. Androany misy ve te hametraka indray ny fiainana eo amin'i Jesosy. Aoka izy hivavaka hiaraka amiko raha misy, ary hametraka ny fiainana eo amin'i Jesosy manao hoe Jesosy, raisiko ny tananao, ilay tanam-pitahiana. Andeha hanondrika alohantsika, hivavaka isika. Ray malala ankehitriny dia nampianarinao anay indray fa efa voavelany fahotanay, ary indro misokatra eo anoloanay tsiray avy Tompo ireo fitahiana izay efa homaninao ny zanakao. Aza atao diso anjara amin'izany izay tsiray avy. Fa raha andray ny tananao izay, misafidy ny entoraka eo aminao izay Jesosy eo, fenoy ny banga amin'ny fiainanay tsiray avy. Ampitomboy ray malala ny finoanay miaraka aminao, ary aza vera ho kivy ny zanakao rehetra izay mare izao teninao izao, fa ianao no amin'ny fanantenana, amin'ny fahasoavana ho anay tsiray avy, amin'ny anaran'i Kristy. Amen.